Zany fa tsy misy zany hoe orinasa mama tsy mitraky zany na hoe orinasa mama tsy mihodina zany fa tena mihodina tsara ary efa tena ao anatin'ny sehatry ny fifaninanana ary zany zavatra rehetra zany dia mbola hatsarain'ny mpiasa mandrakariva amin'ny alalan'ny teknika isan-karazany zay hoentin'ireo mpiasa ireo tsy mikely aina mihitsy hiazonana an'izany hoe orinasa mama zay orinasa antsika malagasy ihany anefa dia tediavin'ny olona ho samatsamana sy ho ataontsika hoe ahetry indray nefa efa mba tafasandratra. Velona hoe ny etombohan'ity disadisy ity iny dia efa mazava hatrany ny fanambaran'ny tany amin'ny direction tamin'ny Haino Amanjery ihany koa. Hany ngamba dia fahitanareo ny valiny fa ny anjaranay mpiasa dia hoe mandeha araky ny tokony ho izy zany raha fandehan'ny fifidianana tany Nosy be zany nankatoavan'ny ministera zany ka izay mety mahita olana ao ambady izay aminay mpiasa dia rafitra efa mipetraka io zavatra io dia ekenay ho lavorafy. Namafisana an'le hoe ny orinasa mama dia efa tena ho andalan'ny fijoroana tanteraka. Taona lasa maromaro lasa zay ny baby-trosa tamin'ny fanjakana eo amin'ny 930 milliards francs io ny orinasa mama. Ny taona 940 zany trosa zany voafafa daholo. Misy fanamarinana an'izany ny attestation avy any amin'ny DGE. Manarakaraka izany ny orinasa mama dia anisan'ilay voafatotra ao anatin'le hoe protocole d'accord 2000 tamin'ny fotoan'andro. Inona moa izy io? Resaka principe de compensation entre ny mama sy ireo compagnie ronisy tamin'izany. Ny Jolay 540 zany principe de compensation zany dia efa noravana tanteraka ihany koa noho ny fetsapan'ireo mpiara-miasa reo minantoka ao amin'ny sehatry ny fiantohana fa misy ny ezaka ataon'ity orinasa ity mandoa ny onitra sy manefana zany onitra zany amin'ireo izay niara-mbony. Ary ankehitriny zahay izao dia mbola ao anatin'ny fanatsarana tanteraka na amin'ny fomba fiasa na eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ireo trano-piantohana hafa. Zay ngamany tiako hamarihana amin'le hoe efa tena orinasa efa tena mitraka ao anatin'ny atao hoe io moa tsy misy ny atao hoe apposé ao anatina fitantanana orinasa fa raha jerevana kosa dia hoe efa tena miaina tanteraka ity orinasa ity raha tsy izay ny zavatra niainana tany aloha ary zay moa no nampalaza ratsy ny mama zay sarotra kosehana mandraka ankehitriny hoe io mama io dia orinasa tsy mahafehy ny zavatra nanaovany antoka sy fiantohana tamin'ireo mpanjifany. Ny mpiasa mama moa zany hatreto akoatra ny eto amin'ny Foibe dia misy 900 manerana ny nosy. Dia fanampiny kely amin'ilay mahakasika an'ilay hoe mikasika an'ilay CA teo nampiko azy eo amin'ilay famaritana ilay hoe mpikambana hoe tompon-deto tsy transporteur akory ireo mpikambana ao amin'ny conseil d'administration. Dia ao amin'ny statut vaovao moa zany efa milaza mazava tsara fa tsy voatery ho mpitatitr'olona ihany no afaka mikambana ao anatin'ny conseil d'administration fa eo ihany koa ireo mpitatitra zany hoe manao transport na marchandise. Teo no nampisy karazana ohatrany hoe tsy fifazaho-kevitra nga tao anatin'le resaka fa tsy voatery zany hoe mpitatitr'olona irery ihany no afaka mirotsaka ho fidiana ho mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration.